Araka ny fenitra takiana iraisam-pirenena eo amin'ny fanafarana omby dia tsy maintsy mandalo fitokana monina na quarantaine ireo ombivavy-beronono miisa 520 vao tonga teto Madagasikara. Antoka ho fanaraha-mason'ny fahasalamany sy ho fijerena ny fivoarany amin'ny toetany misy eto amintsika ka ahafahana mijery akaiky ny mombamomba azy ireo. Ahatra 530 andro ny fitokana monina ireto biby tsara karazana ireto ao amin'ny ivitoerana Fifamanor Antsirabe. Tsy aivina moa fa tanjona ny ampiakarana ny tany famokarana ronono, ny fanatsarana ny taranak'omby, ny fampianana ny fanafarana ronono ary ny fampitomboana ny fidiram-bolan'ireo tanora misehatra amin'ny fiompiana omby sy ny fanodinana ny vokatra. Raha tsika mahita moa zany efa tonga soamantsara aty amin'ny toerana tsona hoe zone de quarantaine ny ombivavy be ronono miisa 520 izay no afarana avy any France. Rasy karazany anankiroa moa izy ireo dia ny rasy normande sy ny rasy montbéliarde. Ireo ombivavy be ronono ireo dia hijanona eto amin'ity zone de quarantaine ity mandritra ny 30 ka hatramin'ny 520 andro eo izay andraisana an-tanana ny fahasalaman'izy ireo hijerena ihany koa ny fivoatra ny fahafahany miaina amin'ny toetany sy ny toetrandro eto amin'ny tany sy ny firenetsika izay dinika efa nataon'ireo mpiara-miasa mialoha zany talohany ny fisafidianana ny karazana rasy mety azo afarana maketo Madagasikara mba tsy hisiny sanatrian'izany hoe surprise amin'ny tsy fitezany amin'ny toetrandro sy ny toetany eto amintsika. Eo amin'ny famokarana ny sakafom-biby indray dia efa nivonina ary tsy misy ahina izany satria efa miroso amin'ny famokarana vilona mifanaraka tsara amin'ny filany ireto karazana ombivavy be ronono tonga ireto isika eto Madagasikara. Ny lafiny araky ny sakafo moa zany no efa nijerena ihany koa hatramin'ny alina tonga avy teto mandrapa izao fotoana ifampiresantsika izao hita fa mety tsara sy mifanaraka amin'ilay biby ny karazan-tsakafo izay tolorana anazy eto izay karazan-tsakafo efa fanaondro mpiompy mivavy be ronono rehetra eto Madagasikara fa tsy sanatrian'izany hoe karazan-tsakafo miavaka ka hoe rehefa tonga any amin'ny mpiompy io dia anina fahasairanana mpiompy ary vokarina avy eto toerana ny sasany avy eto Antsirabe, ny sasany amin'ireo foin ireo nafarana avy any faritra Bongolava, ny sasany ihany koa misy granulé de foin afarana avy any amin'ny faritra Tsinanana mba hitenenina amintsika hoe naizanaiza rehefa avy eo toerana iompiana n'ireo ombivavy ireo ka mahafeno ny fepetra raha toetrandro ny toerana andefasana an'izy ireo dia tokony hifanaraka amin'ny omby foana ary hanome an'ilay performance en matière de production de lait ihany ilay ombivavy be ronono ireo. Ho amin'ny fahombiazan'ny fitantanana ny fiompiana ombivavy be ronono dia misy ny fampiofanana entin'ireo teknisianina vahiny izay efa manana traikefa amin'izany ka tonga eto Madagasikara hizara ny traikefa sy ny fahaiza-manaony mahakasika n'ity fiompiana ombivavy be ronono tsara karazana ity. Est-ce qu'on dit que c'est pas vrai? Mais moi je vous dis que c'est vrai. Imaginez qu'on ait décidé de faire que hier on se dit on fait une formation en salle, que ce matin on fait une formation en salle et qu'on y a que cet après-midi. On aurait découvert la même chose. Sauf que les conséquences auraient été autrement plus graves. Hitondra fampiofanana ireo teknisianina sy dokotera veterinera eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana sy ny teknisianina eo anivon'ny Fifamanor izy ireo ka ireto teknisianina nahazo fiofanana ireto indray no hizara ny traikefa azony ary anaparika izany eo anivon'ny tantsaha na ny tanora mpamokatra izay hisitraka ireto ombivavy be ronono ireto. Misy zany fitohizana fandraisana fiofanana avy amin'ireo namatsy omby atsika eto Madagasikara mba azona antoka ny ahafahana mampita ny teknika sy ny fomba fiompiana ho an'ny mpiompy eto Madagasikara. Noho izany dia natao ity fiofanana ity ho an'ny teknisianina eto anivon'ny ministera mba ahafahana mampita izany hifatana amin'ireo olona izay andray sy hisitraka ny fahazonana ireo mivavy be ronono vaovao ireo. Dia anandray anjara eto izahay izay fampitana ny traikefa ny zareo avy any ivelany mba hoentina ihany koa ho ampitaina any amin'ny mpiompy ny fahaiza-manao izay nananany miaraka amin'ny teknika izay tokony ampiarahana miaraka amin'ireo vavy be ronono ireo.
noho izany dia ny teknisian eto anivon'ny ministera no anisan'ny nisitraka voalohany izao fampitana fahaiza-manao izao a mba hahafana ihany koa manohana ny mpiopy sy izay teknisianina hafa ihany koa tokony ampitaina zany fahaiza-manao izany. Marina ihany koa fa tsy ny olona zay andray andreto mivavy-berono reto ihany no tokony ampitaina an'izany fahaiza-manao izany fa ny olona rehetra rehefa hoe lina amin'ny fiompiana mivavy-beronono sy ny famokarana ronono eto Madagasikara. Ireo tanora mandraharaha anatin'ny programa mpanjakana Tia Travers izay vatsiny ny tetika safiariana vola no hisitraka anireto mivavy-beronono andiany voalohany ireto izay efa mitondra voka 5 volana. Dia amin'reto omby reto zany misy amin'ny apahany betsaka amin'ireo omby reo omena an'ireo tanora izay misitraka an'izany Tia Travers zany ary ny FIFA manoro no manohana an'ireo tanora ireo zany. Dia eto zany ny FIFA manoro dia efa afaka mahita mandritra amin'ny fotoanan'ny quarantaine hoe efa voafehy tsara, manahoana ny sakafo leo, manahoana ny toetoetrin'ny omby, manahoana ny fahasalamany, ahoana ny fomba ahafahana zany manamafy ny fanohanana an'ireo tanora izay misitraka ny Tia Travers. Ao anatin'izay fotoan'izay zany no anaovana azy.